Izahay ponina eto amin'ny districtny Port Berger dia manao fanambarana ho rentany ho rendanitra manoloana ny resabe eto seroa fanaratsiana zay atao ho an'ny solombavambahoaka voafidy teto amin'ny districtny Port Berger dia tsy iza fa Andriamatoa Oliver Beamina fanaratsiana zay anasoketana azy ny amin'ny fomba hitondrasany izao districtny Port Berger zao. Fanaratsiana ho zahay satria ny fomba fiasa dia mazava ary natao ankalalahana mahakasika ny fandaminana ny fandanina mikasika ny volany siady zay anaovana fanaratsiana eto seroa tononona manokana amin'izany moa Andriamatoa meva risque dany zay manao fanalambaraka isanandro amin'ny Facebook indrindrandrindra milaza fa tsy ara-dalàna tsy neken'ny mera ny fakatoavana ny fandanimbola makasika ny volany siady. Eto izahay vahoakan'ny Port Berger zay nifidy n'Andriamatoa solombavambahoaka dia manameloka zany fanaratsiana izany, manameloka izany fanaovana tsinotsinona ny fahefan'ny olombofidy dia ny solombavambahoaka izany dia ataonay ho rentany rendanitra zany ary izay vahoaka dia tsy faly ny amin'izany fanaratsiana atao amin'izany. Manarakaraka izay eo ihany koa ny fanasoketana ny amin'ny fiainany andavanandro lavinay koa zany satria Andriamatoa solombavambahoaka mbola tsy solombavambahoaka izy efa mamoditra teto amin'ny fiarahamonina amin'ny fanaovana ny asa sosialy. No zany izahay dia mitsipaka reny fanaratsiana isan-karazany reny fa ny solombavambahoaka zay voafidy teto anatin'ny districtny Port Berger dia tsy iza fa Andriamatoa Oliver Beamina dia lany tamin'ny fony vahoaka manontolo zay nifidy azy fa olona mendrika atao solombavambahoaka izy fa tsy amin'izany atao hoe afangalarana vato izany ka dia meloanay ary tsy ekenay ny fanambarana fa ny solombavambahoaka dia lany tamin'ny halabato. Dia eto zay dia miteny fa ny fitenenana izany dia midika fa fanaratsiana ihany koa ireo ambaratonga-pahefana zay namoaka ny vokatra tamin'izany falalina mahasolombavambahoaka zany. Dia zahay zay mpanohana miaraka amin'ny vahoaka zay makaty zany solombavambahoaka zany dia mitaky mba hampitsaharana izany fanaratsiana eto seroa zany satria miteraka tsy filaminana eo anivon'ny fiarahamonina indrindrandrindra eto amin'ny districtny Port Berger izany fanaratsiana ataon'olona zay voatonona anarana teo izany ka dia zay ny antsoavo ataonay ho antsika zay manam-pahefana makasika ny fiainam-bahoaka mba andray andraikitra manoloana zany fanakorotanana ny fiainam-bahoaka zany. Makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy.